nanao daholo zao Landy. Tsy hitako izay mahasamihafa anahy amin'ny mpamosavy. Voakalina aty amin'ny fasana no fanaovana ody fity. Ny azo fanafody fity mampivoaka azy alina fa ny hafitiavana amin'ny maneraka zavatra izay tsy mari-pototra akory. Misy kary ve aty amin'ny fasana aty? Karaha moa tia atahorana nefa dia tonga tia ampovoan'ny fasana amin'ny andro mikitroka. Mety hito hoe andrasa rehetra hoe daholo ny labozia rehetra. Dia ny labozia eo ampovoany no saromako an'ity vilany ity rehefa vita ny famakiako an'ity. Manenina koa ary ity tsy mety velona. Alefa! Tsoka be koa ilay rivotra. Zay. Lasa vakiako amin'izay ity teny ity. Yo mate te mira to yogaro yokare mira to garoto mate babatsura Zay efa vita. Dia ahoana amin'izay? Eo misy olona ve? Resaka amin'iza koa ary aho. Manomboka miteny irery koa za te. Resaka fotsiny koa te. Nefa dia nametrahako fanantenana. Tsisy azoko ataona merenana ny Landy. Dia hody alofa sofinon'ny olona ty amin'ny andro alina ty. Joro! Tonga indray tanina le. Finina indray ny an'ilay e? Hitan'ny lava io alika amin'ny Joro etsy alohan'ny varavarakely io? Fa ela koa ve manofy? Fa inona le ty io? Ndiza ianao raha misety andana mivoaka fa olona ray tsy maresy olona roa. Vonjeo e! Vao ianao raha misefa matina eo ianao e. Ngeda be ngely ty olona io e. Mangina ila. Dana ianao mivoaka raha misefa matina eo a. Sady efa ho avy izay mifokon'olona. Tsisy fokon'olona ho avy izany efa matory be daholo ny olona rehetra. Fa izy ianao e? Izany azo lazaina hoe businessman. Ahoana ny diranao tato nefa midy be ny varavarana? Za tsy mila varavaran'izany rehefa miditra ny trano. Rendana amin'izay ianao voaka fa mampatahotra ka. Inona ny ataonao atao tranonay? Tady ahy ianareo dia tonga. Tsisy nitady anao izany teo a. Ianao ary tsy fantatray kory. Dana ianao mivoaka raha misea? Mangina aloha elahy. Mbola folafody olona io tanteraka. Mbola tsy hain'ilay ihany ve? Io ilay natsoky tamin'ilay taratasy omen'ilay. Bravo tanteraka. Izany ny olona tena mahay. Businessman na dia tonga eto hanao business. Tanina, matahotra? Fa maninona ianao izao vao hita raha ianao no tadiaviko? Mbola sahirana kely tamin'ny ela nitady anahy. Ampijaly anay ve nahatongavanao? Ampijaly? Tanteraka. Zao andretsy biby misainao ary tena tsara fanahy. Tanina. Mangina aloha lahy. Tanina ho a. Mandainga io. Zao fotsiny jerena dia manga ny lanitra. Inona ny tadiavin'ny lahy? Hiverenan'i Landy? Vitako izany. Tena vitanao ve izany? Matahotra ihany aho ametraka an'ity fanontaniana ity fa apetraka ihany. Iza marina ianao? Fa maninona lahy mametraka an'izany fanontaniana izany? Tokony nasaina nivoaka fotsiny izy. Businessman na ho aho. Manao zavatra ho an'ny olona mila an'izany aho. Dia ny olona mandoa zavatra ty amiko aveo. Tanina, avoa ihany ho io. Na te hivoaka raha tsy afaka fanisiny azy dia miraikitra eto. Ohatran'izay io tanina. Afaka mpanaovintsika izay tiantsika. Tsy izay loatra fa ny tiako atao ataonareo dia ny tianareo ataoko daholo. Mila mifanaraka fotsiny sika amin'ny ady varitra. Azoko tsaina ny ataonao. Fa ny tiako fantatra hoe izy ianao dia iza ny anaranao sy avy aiza. Ela loatra izany afery izany. Raha izay mainga anazy asomoteny anarako. Zao ny anisan'ireny lazain'ny olona amin'izao hoe dia folo ireny. Zay ary, ho finoana io tsika.
na tiako vonoana ry lisany tsy afaka zavatra tsy azo ny lisany mihitsy raha ho aza vaiko. Bref, tonga eto ana tanteraka an'izay tianareo rehetra. Raha mifanaraka moa zany tsika mazava ho azy. Tanina, haiko ny ao an-tsain'la fa aza tenenina. Aza tenenina hoa. Vitanao marina ve mamerina ny Landy? Tanina. Ka rehefa eto ihany ve tsy ho anontaniako azy? Valony tsotra dia iny, vitako fa mila mifanaraka isika. Afaka piko vola makarena koa raha ilaina. Joro manko hitako hoe mila be an'izay. Sa hoana? Ilaiko mihitsy nareo mitsamime. Tsy omeko anao fanahy akory Satana. Asmodena asan fiantsoa fa Satana zany raha tena efa ela no lasa. Zaho somary mandroso kokoa fa ireny olona manao fika tolo be. Haiko izay ban'izay fa mampatahotra be. Fa na ny alahy isany ataoko inona e? Zaho anisan'ny natao hoe visionnaire. Raha ny fanomezana fanahy malaza sy nataoko teo aloha dia betsaka ny liova faraparany teo. Somary misy problème kely tamin'ny lehibe. Androany fotsiny ataoko hafa mihitsy ny contrat ny lisa mitsamina. Misy zavatra asiako alain'ny lisany dia averiko Landy. Joro lasa mpanankarena mandra-pahafaty. Tsy alaiko ny fanahy lisany fa afaka mifidy amin'ny vola anaraka an'Andriamanitra ary lisany. Dia makany am-paradisa raha tia ny lisany. Bla 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 bla. Eny, raha mino zavatra ohatr'izany. Marina ve zany? Karazana zavatra ohatranareo to mantsy mpandainga doloko. Zavatra ohatranao no atao amin'izany? Tanina, filavy adaly e. Karazana asasa kely ny fiantsoko azy. Alefako amina toerana somary lavidavitra kely lisany. Maka zavatra sarobidy ohatr'izany. Vita ny asa vitsivitsy eo dia miasa mafy isika. Very ny Landy, mivoaka ny vola be. Mitovy tsara ny resahantsika amin'izao e. Ohatr'izany koa ve no nataony Rato? Rato? Izy ty Rato? Le bandy lasa mpanankarena be ery avaratry ny tanàna iny e. Izay Rato zay. Ny any Rato afa mihitsy ka ny fanahy ny azoko rehefa maty izy. Dia maninona ny anay tsy ataonao ohatr'izany? Tiako be nareo mitsamina ary tiako koa ny olona dia hivoatra amin'ny fiainana. Dia apiko. Ka ahoana? Soratanao amin'ny taratasy daholo izany Fifanarahana izany e. Mazava ho azy, zaho olona professionnel. Vonona, inona ny atao? Tanina, sao tsy mety zany. Fa vola ohatrany ahoana aloha ny resaka eto e. Izay vola tadiavan'ny lisany rehetra. Rehefa mitady vola lisany dia tonga ny vola. Nahoatrinona. Nahoatrinona. Dia tsy azonao mifanahiko fa mijanona ho anahy ihany a. Mazava ho azy. Androany aho ohatra ny falifaly izany. Rehefa tonga amin'ny masoandro avy eo, ndala aloha mandeha miasa. Atao ohatra ny hoe tsisy menina dia rapitso hariva ny verina. Dia manao sy nisika raha vonina ilahy. Dia raha tsy vonina tampoka indray izay dia ahoana? Eritrereto aloha e. Zaho mino fa vonina tsara nareo. Landy dia vola be. Aiza ny ahita fera ohatran'izany lisany? Izay fa miverina rapitso hariva. Oay, lasa izy teo? Ohatra toa tsy hita ho azo teo fotsiny? Mangoritsina be aho zany. Azony lahatsaina ve hoe niresaka tamina dia volontsika mivantana teo? Sady efa voninanao paky taminy tsika izao. Azoko tsara mihitsy. Fady ny tsara hoe miveriny Landy a. Dia manan-karena isika avy eo. Izay ny tanjony ho tsara fiafara. Tsotra lesy izy izany le. Oay, izay marina. Fa diniko ny nanontany azy hoe ahoana ny fomba merenany any Landy. Rehefa miverina izy rapitso dia anontaniana fa ndao aloha atory e. Rehefa kely sisa dia andeha hiasa koko. Ndao indray ary aloha e. Velom-boly kely indray za maheno an'izany resaka izany. Aza mbola mifaly aloha aloha fa za tsy nanam-po mihitsy hoe mora kely ohatr'izany no miresaka amina dia voly. Fa veriny lafa ahoana? Tsy haiko. Ohatra hoe vonoiny aloha tsika. Tsara ny lahary. Matory amin'izay fa kely sisa dia maraina ny andro. Raikitra indray ary ty. Tsy kamo ela androany e. Kamo a. Tsy mbola nahita nanazoto ny asa tato izany a. Fa tsy maintsy miasa e. Haiko tsara ela amin'izay. Fa misy anely ty izao ohatra ny ravo jereny langa izy. Mazoto be foana. Mampalahelo ka. Ilany kamoka ny olona mazoto ny lasainy lafa mampalahelo. Isy. Ndeha pipi kely aloha ka. Tanteraka sy Joro atsony ramse. Yo, ho avy tompoko. Fa misy inona hono ity? Tsy haiko lesy vandao aloha. Mandrosoana reo lahy.
Misaotra Ramse. Inona ny vaovao Ramse? Tsy dia misy fa zao faly mahita ny lisan'izao. Izaho mantsy ry Joro fa ame anareo an'ity no nampanatsoko anareo. Inona ny ao anatin'ity valopy ity? Tao vola? Ay, misy fizarana vola tamiko izany. Tsara kosa zaniko. Voaraokontsika ny dikan'izany fa tsisy fizarana vola amin'izao izany fotsiny ry Joro. Voaraoka? Fa maninona? Dadan'i Landy izay no resaka taminao. Mba hainlisany ihany fa raha tsy amin'ny afera vao olona lehibe eto amin'ny tanàna no tsekena izay tenenina. Zany ve ny antony androanao anay? Fiainako mihitsy ny tiany dadan'i Landy osim-baina. Eny fa na dia efa simba ary noho ny fahalasan'ny Landy. Inona izany no anay raha hiala ato? Dia oviana indray vao hita azy. Tena tsisy hevitra mihitsy ve mora Ramse? Efa resaka efa vita izany ry Joro. Io raisa ny vola lisany dia ndana mandeha amin'izay. Nda resy Joro andefa nandamana izany impiro ary alahy efa tapaka ny heviny. Bolo tadidinao izay. Tsy hoe tsy fitiavako an'ny lisany fa voafatotra ny tanako e. Tsisy azon-damosiny ianao raha izany. Ndao Joro andeha. Ho hitanao! Andao andeha ho Dia vita ny dadan'i Landy izany resaka tamin'ny Ramse hoe alana amin'ny asa tsika rolahy. Za azoko hoe nalany fa ny nanalany an'ny Landy tsy azoko. Mety hainy tsara zao hoe mpinamana bitsika sy lahy dia marary an'ny lahy tsara mihitsy raha tsika sy lahy mihitsy mivery asa. Hafahafa lesiny tany. Dia para zéro indray izany tsika izao. Ndao aloha hividy sakafo amin'ity vola nomeny Ramse ity ka. Za rara nisy an'ity. Ndao hoe tsy moramora etsy aloha. Sady mbola tsy hoe aiza na hita vola fa leo tsy tsitsiana ihany ka. Raha manaiky ny asa omena asy mode zao tsika. Mivady daholo ny olana rehetrarehetra. Izay indray lahy. Efa hoe tsy sahan'izany za rehefa tena nieritreritra. Fa na mieritreritra ny fotsiny ary dia marikoditra be. Ka hoaiza ary sika lahy? Tsy haiko fa aleoko indray ary mihina mifatiny ihany. Ahoana hoy izay lahy raha asainy asy mode mamono olona lahy. Na mbola enjana noho izany, asainy manao zavatra mampatahotra be. Raha mamono olona angamba fa resahana izy dia tsy asiana ny zaniko. Fa raha hoe mampatahotra za ary sa nandeha teny amin'ny fasana amin'ny andro alina be. Tena sérieux ve lahy? Tsy matiko lolo ny asy mode an'lahy iny. Businessman na hoe nyaignaigna visionnaire katsaka tsara maso banjibory. Fa ilahy koa zary ve tsy mahita hoe mba azo atao ihany ilay contrat e. Tsisy resaka mifamatotra hoe omena azy amin'ny fanahy sy ohatr'izany. Ndasa aloha fa manao ora vitsivitsitsika hanapahana an'izany e. Fa zao, ary maninona raha manontany any dadohanay tsika fa hitan'lahy izy ohatra nanana orinasa kely momba ny zava-pisotro gasy izay. Dia sao dia antsika mahita azy. Zao ary, atsotsika izy dia raha raikitra ny any dia ajanontsika asy mode. Fa raha tsy tafa kosa dia tsy maintsy miaraka amin'ny asy mode tsika. Zao mahazo an'ny Landy Nahalala sadeba be. Ahoana, raikitra? Tsy nijereko ohatran'izay le izy fa ndao ary. Ndao ary fa raikitra izany e. Fa le izy lasa mora kely ohatran'izany ve tsy mampatahotra ny laly ty? Tsy azoko. Ka mora kely ary le izy ka atao ahoana? Ohatrany hoe mora kely izany. Iasy modeny izany dia voly. Azony lahatsaina ve? Be resaka be izy sady dia voly. Matetika amin'ny bandy be resaka hain'lahy ihany. Ahoana raha tsy marina ny lazainy rehetra? Dia inona ny tena tanjony? Ekeko aloha tsy tao an-tsaiko izany fa ahoana ary izany ny atao e? Ko maninona raha rehefa tonga raha alina izy? Raha raikitra moa izany dia resahana tsara daholo. Ohatran'ilay resantsika alina e. Rehefa tsy nanao ininona antsika izy izany alina dia tokony tsy haninona izy fa tsy haiko mifanaraka aminy. Raha tany anaty filma zao tsika dia tokony hoe raha tsy saina be ny dia voly. Fa tsy hanao kadô ohatran'izany dia tsika mitsamma tokony tsy hanaika raha hiasa amina dia voly. Ka ny filma tsy marina fa izany ary io izay filmako. Tsika olona mahantra sady sahirana. Ilahy mahantra vola, za mahantra fitiavana. Mitady ny anjara masoandro tsikisika. Eny e, rehefa atao dia atao. Mba tsy niteny ary izy hoe tsy maintsy atao ilay fifanarahana dia ny fanahintsika ny tokony takalony satria niantso azy ela. Fangatsy hoe mila asiana sakay indray fiainan'ny lahy e. Ka sakay kely ho afa tsy hoe sakay tsy landy milahy. Tena sakay masika kosa aloha e. Fandaova jerentsika eo e. Daso ary loha atsoky dadohanay e. Manao fika mampimebe indray dadohanay. Fa ahoana ozy izy? Za koa mbola variana namaky lohatenina gazety tetsy dia tsy haiko ny resaka eo laha teo. Tsisy afaka ataony io nanampiana fa izy ary hono efa nandefa vola ho an'ny eny. Sady neny hono mbola nanany vola e. Dia tena tsy nety mihitsy ve izy? Inona fa matahotra indray izy sao hoe hindrana volany aminazy za dia tsy averiko. Za foana ny problème ny olona amin'ity resaka mampiasa havany ty. Fa raha mifandray tsara lesy tsy tokony ohatran'izany e. Manahirana ho ahy ilay fiainana.
leobean'izany fiainako izany aiza moa ny androso ny firenena manan-karena foana dia mahantra foana manana chance ny anan-karena sika izao ka mila manaiky fosiny alahy dia miray iny sika mitsamina dia azontsika ny vola rehetra marina ny lasaina asmode raha izao no hoe tsy ho avy koa izy dia lasitsika mitsamina mandeha manao dokera mangina aloha alahy aize asmode dia full businessman aiko mihitsy fa iantso an'ala izany ahoana ny atao fa vonona izay